Arava toko lafinaritra topoko vavy fiampitiavana no irana aminao amin'izao takarivana sabotsy mialohan'ny fanamarihana ny fetiny reny izao dia manasanao zay anaraka hatramin'ny farany ny fotoana ny fampalalam-baovao satria tokoa dia efa ambivotra ny fotoana fahana manatanteraka ny fampelezan-kevitra satria androany 12 alina no fotoana farany ahafahan'ireo kandida ndray anjara ny fifidianana solombavam-bahoaka anatanteraka izay fampelezan-kevina izay fa 2 andro mialohany izay fotoana ny fifidianana izay tokoa dia efa tsara petrapetraka avokoa ny lamina rehetra eny anivon'ny fokontany samihafa eny entina hiatrehana izay fifidianana solombavam-bahoaka izay ho rahantsika antsara ny fanadihadiana natao teny anivon'ny fokontany teny. Tsy misy firy ny olana sedrain'ny fokontany sasatsasany eto andrenivohitra hiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho tanterahana ny alatsinainy fa 17 ny volana Mey izao araka ny fanazavan'ny Erimamy Sablon Marcel sy fokontany ao Ivandry. Na dia maro azo hoy ny tena ny olona mbola tsy naka ny kara-pifidianana dia andefa olona maromaro ny anivon'ny fokontany izara izany mandritra ny 2 andro tsy gadona nyity fifidianana ity. Misy amin'ny zato eo moa ny olona izay mbola tsy naka izany teny anivon'ny fokontany andreketany. Zay fokontany zany dia mampiasa olona. Ilay olona ireo zany dia mizara ny kara-pifidianana izy tokantrano. Dia izay tsy voazara amin'izay moa zany no aty amin'ny fokontany indray no andraisan'ilay olona azy rehefa avy. Misy kosa ny olana ara-teknika kely avy amin'ny CENI no hita sy tsapa fa misy lesoka raha ny fanazavana ho hiatrany izy ireo. Misy ny anaran'olona izay miverina indroa ao anatin'ny lisam-pifidianana sy ny doublon ao anatin'ny kara-pifidianana. Raha nanontaniana kosa nefa ireo olona teny an-dalana teny dia samy milaza ny fahavitriany sy ny fahazotoany anefa ny adidiny avokoa amin'ny alatsinainy io. Efa avy amin'ny CENI ilay izy tsy maintsy avoaka dia tsy maintsy atao. Tokantranonay aloha dia efa nahazo tamin'ireny fifidianana président reny ara dia efa nahazo daholo. Izy ilay dia mahavitiko zavatra zo io tsy afaka ny anarany zo an'izao. Le tamin'ny voalohany ihany fa zao efa ao anaty fifidianana efa nahazo kara-pifidianana daholo. Nanamafatrano moa teo anivon'ny fokontany Ivandry fa hanao izay fomba rehetra mba hizarana ireo kara-pifidianana sisa tsy voazara izy ireo ao anatin'ny 2 andro tsy gadona ny fifidianana ity. Manantena izany fa avitrika tokoa ny mpifidy amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity.